eo amin'ny lafiny politika kosa no anoizantsika ny vaovao amin'ity ariva ity ny sefafimo na ny sehatra anankiray izay mitaratra n'izany hoe fiainam-pirenena zany dia nanisy tsindry manokana izy mikasika an'izany hoe laïcité de l'État zany hoe inona marina ny fipetraka izany eto Madagasikara. Anisany nojereny manokana ny trangan-javatra teny Mahamasina tamin'ny fankalazana ny 50 taona ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Vatican. Tatitra an'izany Vola Ravoary sy Tsira Kotaritra. Ny momba ny mahalaika ny fanjakana no ametrahany sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny sefafito ao anatin'ny fanambarany mitondra lohateny hoe laïsta inona no eto Madagasikara. Noresahany momba ny lamesa lehibe nitarihan'ny kardinal Pietro Parolin ny sekretera-panjakana amin'ny fiketrahana masina ny alahady 7 janoary lasa teo. Tonga teto izy noho ny fankalazana 50 taona amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo Madagasikara sy ny fiketrahana masina ary koa mba hampahafantatra mpino amin'ny fiangonana katolika fa miay azy ireo tanteraka ny Ray Masina François. Lasa noararotin'ny mpanao politika hanaovana hetsika politika amin'ny fotoana. Saingy trangan-javatra anankiroa mamperitreritra ny tonga namolaka ny fotoana araka ny fijerin'ny sefafiny. Ny voalohany dia fahatongavan'ny mpanao politika izay samy tsy katolika velively na ny finoana na ny fihetsiny. Voalohany indrindra amin'izany ireo filoham-panjakana taloha sy ankehitriny. Teo daholo ireo mpanao politika nampahantra fahadieranovana ny firenena hatramin'ny nahazoana ny fahaleovan-tena na inona finoana rahany samy nanao izay ahitana azy tsara daholo. Fandresy-tahatra tsy takabola ny sarin'ny tena nalaina teny an-toerana rehefa paritaka ny fampelezan-kevitra ho avy ny sefafy. Anisan'ny trangana ampatsahivon'ny sefafy ihany koa ny fihetsiky ny mpanao politika. Tafitohana amin'ny mpino katolika noho ny fihetsiky ny praiminisitra Mahafaly Olivera Solonandrasana. Nandray ny Eucharistie ity mpanjakana ity dia namindra vitsivitsy ary nataony tao paosy ilay Eucharistie. Masina ny Eucharistie ho an'ny katolika ary fihetsika io dia heverina ho fanimbazimbana. Izy dia adventiste ary tsy tokony ho nandray anjara tamin'io fomba io toy ny nataony ny hafa araka ny tatitry ny sefafy. Ny olana mipetraka noho izany dia ny momba ny laïcité ny fanjakana. Ny laïcité madio dia midika ho fanafana ny finoana amin'ny vesatry ny politika ary fampitomboana asina ny politika amin'ny alalan'ny zavatra entin'ny finoana. Ilaina ny mikolon'elanelana atao mazava tsara ny mahasamy hafa azy ireo sy ny fiaraha-miasa tsy maintsy misy eo aminy. Tsy misy fiarahamonina afaka mandroso marina raha tsy mampanjaka ny fifanajana ny politika sy ny fivavahana ka miala amin'ilay fankapana tsy mitsahatra ny mitady ampifangaro na ampifandrafo ny politika sy ny fivavahana hoy ny sefafy.